Miarabantsika tonga seto an-tranon'Andriamanitra ry havana amin'ity andro voalohany amin'ny volana septambra ity. Miarabantsika koa amin'ny anaran'ny Tompo ary manonona ny fahasoavany. Ndeha iombona amin'ny fiderana isika araka ny Salamo fahatelo amby telopolo, manomboka amin'ny andininy fahavalo amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo farany. Salamo fahatelo amby telopolo ny andininy fahavalo amby folo hatramin'ny farany. Dia hitsangantsika idera sy hanome voninahitra ny Tompo. Hoy ny mpanao salamo: indro ny mason'i Jehova mitsiny izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindrampony, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesany sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehova, famonjena antsika sy hampingantsika izy, fa izy no ifalian'ny fontsika, satria ny anaran'ny masina no itokitsika. Jehova, aoka ny famindramponao hitoetra aminay, araka ny anantenana ianao. Amen. Iombana mivavaka isika, manatitra ny fisaorana aminao izay Andriamanitra, satria voalahatrao hatrany am-boka tokoa ny fiainanay, satria heniky ny fitahinao izahay. Manatitra ny fisaorana aminao izay Andriamanitra, fa inona moa raha rakotry ny fitahiana kanefa tsy miaina amin'ny famindramponao, misaotra fa mamindra fo aminay ianao ary manokatra malalaka ny varavaran'ny tranonao mba hidiranay mpanomponao. Anatonanay ianao amin'ny fo mibebaka marina, anantenanay ny famindrampo sy ny famelan-keloka ao amin'i Jesosy Kristy. Manantitra ny fisaorana anao izahay, satria mahatoky fa amelona ny finoana aty anatinay ianao, mba hahatonga anay ho velona izany finoana izany koa, ka ny teninao no hampidina indray ny heriny ao am-pony ny tsirairay avy. Hahatanterahany teny manao hoe: ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Mitenena ary Tompo, miaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Genesis toko fahavalo amby folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Anaraka ny vakan'ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo isika. Genesis toko fahavalo ambin'ny folo. Ary Jehova niseho tamin'ny Abrahama teo ankazo terebitany Mamre, ary mipetraka teo am-baravarany rainy izy raha nafana ny andro. Dia nanopy ny masony izy ka nijery, ary indreo nisy telo lanjana teo tandrifiny, ka noho ny nahita ireo izy dia niala teo am-baravarany lainy ka niazakazaka hitsena azy, dia niankohaka tamin'ny tany ka nanao hoe: Tompo, raha mahita fity eto masonao aho, masina ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao. Aoka hangalana rano kely ianareo hanasana ny tongotrareo, ary aoka mba hiala sasatra kely eo am-pototry ny hazo ianareo. Dia haka mofo kely aho ataonareo ody ambavafo, ary rehefa afaka izany dia andeha ihany ianareo, fa tonga aty ampanomponareo ianareo. Ary hoy izy telo lahy: ataovy ihany arak'izay nolazainao. Dia nandeha faingany Abrahama nankany anday tany amin'ny Sara ka nanao hoe: faingana, maka koba tsara toto ny telon'ny famarana, dia fetafetao ka ataovy mofo. Ary Abrahama kosa niazakazaka nakany amin'ny omby, dia naka zanak'omby tanora sady tsara ka nanolotra azy tamin'ny ankizilahy, dia lasa faingana izy anamboatra azy. Ary Abrahama naka ronono mandry sy ronono ary ilay zanak'omby efa namboariny, dia narosony teo anoloan'izy telo lahy, ary nijanona teo anilany teo ambanin'ny hazo izy, dia nininana izy telo lahy. Ary hoy izy telo lahy tamin'ny Abrahama: aiza Sara vadinao? Ary ho kosa izy: indro anday izy. Ary hoy izy: hiverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao, ary indro anana zazalahy Sara vadinao. Ary Sara nandre izany teo am-baravaran'ilay izay teo ivon'ny lay niteny, ary Abrahama sy Sara
dia samy efa azoky olona ka nandroso fahanterana ary efa nitsahatra tamin'ny fomba mbehivavy Sara. Ary Sara dia niomena kibo ka nanao hoe mbola hanana hafaliana ihany va aho rehefa tratrantotra toy izao sady efa antitra koa tompoko lahy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, nahoana ny niome Sara ka nanao hoe hiteraka tokoa va aho kanefa izao efa antitra izao? Fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Amin'ny fotoanandro raha avy ny taona toy izao dia heverina aminao aho ary Sara hanana zazalahy. Dia nanda Sara satria natahotra izy ka nanao hoe tsy niome aho tsy akory fa hoy ilay niteny tsy fa niome mihitsy ianao. Amen. Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fanahin'Andriamanitra ry havana mbola hitarika antsika tokoa hatakarantsika ny hevitry ny soratra masina izay novakiana teo. Ny roa hevitry ny perikôpa amin'izao volana septambra izao ampatsivina indray efa natombontsika omaly tao amin'ny akatoko ny fandraisana dia manao hoe velo ny finoana ny mpino. Velo ny finoana ny mpino. Ity soratra masina manoloana antsika ity araka izany no isantaran'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny velomana amin'izany loha hevitra izany. Tantara ny namangian'Andriamanitra any Abrahama sy Sara tao anatin'ny olana ara-tokantrano, ny fahaterahan'i Ismaela, ny fanavaozan'Andriamanitra koa anefa, ny fiainan'izy ireo tsiraray avy ka nanovan'Andriamanitra ny anarany, Abrahama tonga Abrahama, Sara tonga Sara. Nisy fiovanana nataon'Andriamanitra na dia nandalo, sedra sy olana rankonana aza ny tokantranon'ny Abrahama sy Sara. Rehefa vita ny fanekena ao amin'ny toko 7:10 ny amin'ny famorana dia tonga miseho amin'ny Abrahama Andriamanitra. Lazaina koa hoe namanga ny tokantrano ny Abrahama Andriamanitra. Inona ny zavatra nitranga? Eo an-tokotany Abrahama. Ary voalaza eo amin'ny andininy voalohany fa Jehovah niseho. Jehovah niseho kanefa tantarainy ny soratra masina antsika fa 3 lahy no tonga sy hitany Abrahama manatona eo anatrehany. Fa milaza sady ny Trinité ve zany? Velantsika any. Inona no antondiany reto 3 lahy? Ny antondiany dia melona indray ny fanantenan'i Abrahama izay very hevitra satria efa mby amin'ny fahanterana izy mivady nefa tsy mbola nanan-janaka araka izay nolazain'Andriamanitra. Tonga ireto 3 maneho ny fisian'Andriamanitra, mampatsiahy ny teny fampanantenana ao anatin'ny fisalasalana eo amin'ny tokantranon'ny Abrahama. Izany no hitondrana antsika ny lohahevitry ny perikôpa hoe velo ny finoana ny mpino. Voalohany, ny finoana ry havana dia miainga amin'ny fahafantarana fa misy Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mino ianao fa misy Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary miverina amin'izany finoana ny fisian'Andriamanitra izany isika. Nipoitra tao amin'ny fiainan'i Abrahama Andriamanitra tamin'ny alalan'ny endrika tsy ampozina, lehilahy anaky 3. Midika izany fa ny mpino dia miverina amin'ny fahatsapana sy fanekena fa tsy lavitra Andriamanitra fa eo anivo ny fiainan'ny mpanompony mandrakariva, na dia heverina fa tsy hita maso sy tsy azo tsapahitana azy. Izay moa ny finoana araka ny famaritana ao amin'ny Hebreo 1:20 fanehoana ny zavatra tsy hita. Raha manaraka hatrany amin'ny andininy 5 isika dia mahita hoe tena niondrika ary niaiky sy natoky ny fisehoan'Andriamanitra teo amin'ny mihitsy Abrahama raha vao nanoloana azy teo anatrehany ireto lehilahy anaky 3. Voatonony ao hoe tompo nefa lehilahy anaky 3 no mipoitra. Ary ao tsara ane ilay soratra masina. Indraindray izy dia miteny hoe ianareo
fa tonony koa ny hoe ianao tena natoky ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'reto hira ka telo amin'ndralahy i Abrahama teo amin'ny fiainany. Tsy hitantsika maso Andriamanitra, tsy azontsika tsapahitana n'Andriamanitra, fa ny finoana izay velona ao anatintsika dia manambara ny fisiny izany Andriamanitra izany. Andriamanitra manatrika, Andriamanitra mamangy ao anatin'ny fahaverezan-kevitra. Raha pino isika riavana dia tsy maintsy manaiky fa na amin'ny asanao, na amin'ny fiainanao ara-ankonana, na amin'ny fiainanao ara-piarahamonina dia misy ary miasa Andriamanitra. Amin'ny fiainanao rehetra dia misy ary miasa Andriamanitra. Izany no mahatonga ny mpino tsy ho kivy na iravoravo tanana na dia tsy hita maso azy na azo tsapahitana mivantana ilay Andriamanitra izay atonony. Ny faharoa riavana, ny finoana dia mamelona ny fanantenana amin'ny alalan'ny teny fikasan'Andriamanitra. Nolazain'Andriamanitra mazava tamin'ny Abrahama eo amin'ny 10 fa hanana zanaka Sara. Raha avy ny taona toy izao ary indro hanana zazalahy Sara vadinao. Izany ilay teny fikasana tsy niova, efa napetrak'Andriamanitra taloha ny nisiany Ismaela. Fa ny salasala moa Abrahama sy Sara dia ny fanome hevitra hoe efa tsy hanan-janaka amiko ihany ianao dia ndana re mijery ny Agara. Mbola nosranon'Andriamanitra izany fisalasalana izany, nampatsahivina eto amin'ity fisehoana amin'ny alalan'ny lehilahy anankitelo ity, ny teny fikasana. Velo ny finoana amin'ny alalan'ny fanantenana, ny teny fikasan'Andriamanitra ny mpino. Tena mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ny maha-Andriamanitra mahatoky an'Andriamanitra, ny tsy fiovany ny teny fikasany ho antsika mpanompony. Ny olona efa antitra tsy afaka hiteraka araka ny fahalalan'olombelona sy ny fomban'olombelona dia mbola afaka mitondra taranaka amin'ny herin'Andriamanitra. Riavana malala ny mpino dia miaina amin'ny teny fikasana, tsy amin'ny tahotra na tsy fahombiazana, tsy amin'izay fahafantarana na ny fahatakaran'ny saina. Raha mbola miteny Andriamanitra dia tsy tokony foana ny fanantenantsika. Raha mbola miteny Andriamanitra, raha mbola mametraka teny fikasan'Andriamanitra, ary izany ny Andriamanitra ivavahantsika, dia velona ny finoantsika ary tsy foana ny fanantenantsika. Riavana malala, araka ny voalaza teo, ny andavanandrom-piainanao, ny asanao, fiainanao ara-ankonana, ny amin'ny fahasalamanao, raha mbola manan-kolazaina amin'izany Andriamanitra, dia velona ny finoana ary tsy foana ny fanantenantsika. Ny fahatelo riavana, ny finoana dia velona na dia ho azan'ny fisalasalana. Araka ny voalaza teo dia ny fisian'Andriamanitra miteny no miantoka ny fahavelomany finoantsika. Tsy izay lazaintsika, tsy izay fihetsem-pontsika, tsy izay faharesen-dahatrano inona, fa ilay Andriamanitra misy, sy ilay Andriamanitra miteny no tena fototry ny fahavelomany ny finoantsika, fototry ny fahavelomantsika koa. Ny ome Sara, hoy ny soratra masina eo amin'ny 17 hatrany amin'ny 15. Hitan'Andriamanitra zary ny izingizininy manao hoe ny ome mihitsy ianao. Ny ome Sara mariky ny tsy fahatakarany ny zavatra anambaran'Andriamanitra, fa famantarana koa ny fisalasalany ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ny omezany. Indraindray isika feno fanahinany amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha milaza ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehova fa manoloana ny fahasarotana amin'ny fitsaboana izay atao, manoloana ny zavatsarotra izay mitranga eny amin'ny fiainantsika, dia misalasala isika. Indraindray misy ny mesy maneso raha miteny hoe tsisy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra. Fa izany anefa riavana, na inona fisalasalanao, na manahoana na manahoana tsy fahatokinao ny tenin'Andriamanitra sy ny fisian'Andriamanitra
dia ambarany soratra masina tsy adikevitra fa mahagaga izy ary tsy misy zavatra tsy hainy. Velomy amin'izany indray ny finoantsika ary aka hiverona amin'izany finoana velomy ny herin'Andriamanitra amin'ny tenin'izany isika riavana. Tsy misy tsy hain'ny tompo atao. Ny fiainan'ny mpindriavana dia tsy velona amin'ny ezaka ataony na ny herin'ny tenany fa mifinoana Jesosy Kristy ilay zanaka nampanantenan'Andriamanitra fahatanteran'ny teny fikasana. Ny finoantsika sy ny fiainantsika manontolo dia tsy velon'ny herin'ny tenantsika ny fihazakazahantsika amin'ny famonjena fanompoam-pivavahana fa mifinoana ny Jesosy Kristy ilay zanaka nampanantenan'Andriamanitra sy fahatanteran'ny teny fikasana. Aminy no azontsika fiainam-baovao, ao aminy no iorenan'ny famonjenantsika, ao amin'ny araka izany no iorenan'ny fanantenantsika. Anio dia mitaona antsika fiangonana mba ho velona amin'ny finoana ny Kristy, ilay zanaka nampanantenan'Andriamanitra ho famonjena an'izao tontolo izao. Amen. Hivavaka isika riavana. Ry Tompo misaotra anao zahay fa nampatsiahana indray ianao fa velona amin'ny finoana ny mpino. Tsy amin'ny fahalemenay sy ny eritreritray fa amin'ny teninao sy ny fikasanao, ilay Andriamanitra misy adraidraika ho mandrakizay no iorenanay. Mandray izao volana vaovao sy herinandro vaovao zao izahay ka mangataka ny fitarianao sy ny fahendrenao mba jereo manokana ireo marary, ny ory, ny verihevitra, ireo miady amin'ny fakapanahy sy ny fitsapana samihafa, mba omeo afaliana sy fahombiazana, ireo tojo fahasoavana, manana viana sy fikasana tsara eo amin'ny fiainany, na mitady fahatanterahana amin'ny fiainany manokana. Raiso an-tanana ny firenenay dia Madagasikara, ny mpitondra sy ny vahoaka, ary koa ireo vahiny mpamitahiraka eto amin'ny tanindrazanay na ara-pivavahana na ara-diplomatika. Mba hampio ny fiangonana, hanompo anao amin'ny fahatokiana sy ho vavolombelona marina, hanambara ny teninao, ho famelomana ny finoan'ny hafa. Azadonoana ry Tompo, ireo malagasy ampelezana, miparika any amin'ny isa-poko sy ny firenena samihafa. Tompo Andriamanitra, fantatray fa toy ny nisehonao tamin'ny Abrahama no isehonao amin'izy ireny, mampatsiahy indray ny fisianao any an-tany lavitrany, mampatsiahy indray ny teny fikasanao tsy miova any amin'ny toerana misy ny tsirairay, ary mampatsiahy indrindra ny fahaveloma amin'ny finoana na dia any amin'ny toerana tena malatsaka ny teninao Andriamanitra azy. Apetraka eo am-pelatananao ny momba anay rehetra izay tsy misy miafina aminao, mihoatra noho izay ahalalana azy. Fehezinay ny vavaka amin'ny anam-pianarin'ny Tompo manao hoe: Drainay izay ny an-danitra, ho hamasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takin'iny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso tanteraka amintsika ary nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Aza manaina inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana, entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aniny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.